Akoatran'ny fahatanterahana izay fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka izay moa dia mbola maro ireo fifidianana mbola hoatrehany Madagasikara ary ao anatin'ny vanim-potoana fanavaozana ny listim-pifidianana indrindra moa isika amin'izao fotoana izao eny anivon'ny fokontany no hanatanterahana izany dia hoary hoarahintsika ny zava-misy eny amin'ny fokontany Ivandry hoentiny vola ravoavy sy Tsier Coutoarson izay. Mavitrika amin'ny fampidirana ny anarana ao anatin'ny listim-pifidianana ny mponina ao amin'ny fokontany Ivandry, boribory tamin'ny fahadimy, hoy ny tompon'andraikitra. Raha ny fanazavana nentin'ny filoham-pokotany dia olona 10 isan-kerinandro eo no misoratra ao anatin'ny listim-pifidianana. Tena mavitrika mihitsy aloha raha amin'ny fitenantsika mavitrika fa tonga daholo ilay olona dia arahan'ny fokontany araky ny tsy fahefana aloha izany araka ny procédure miaratsy amin'ny teny frantsay. Dia tonga daholo ilay olona dia arahan'ny fokontany tsara zay avaizanareo dia raisinay daholo ilay anaran'ilay olona reo sy tonga eto amin'ny fokontany izany dia tsy maintsy manana fifindramonina izy dia zay vao raisinay. Dia raha hoe manao statistika kelikely zany tsika dia tena misy ataoko hoe 10 isan-kerinandro dia enregistré daholo zay atao amin'ny fokontany sy ny sekretariat fokontany zany. Ankoatra ireo mpifundra monina dia ireo olona feno 12 taona ihany koa tonga amin'izay fanoratana anarana amin'ny listim-pifidianana izay. Fa le feno 12 taona dia tena manentana mihitsy ny fokontany dia mitongavana reo aty amin'ny fokontany dia manaraka amin'ny procédure disque sy ny namany dia tena be mihitsy ireo zaza reo ataoko hoe fa lehibe zany reo satria sara feno fa 18 dia makaty amin'ny fokontany foana zareo manao an'izay dia azavaina amin'ilay zao ny procédure. Mahatratra 20 hektara ny velaran'ny fokontany Ivandry ary mizara sekteur enina. 2 alina kosa ny mponina eto ary ny 7 amin'ireo ny tafiditra ao amin'ny listim-pifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana farany teo. Momba ny vanim-potoana hifarana ny fanavaozana ny listim-pifidianana eny anivon'ny fokontany. Raha ny tatitra-mbava voarain'ny fokontany dia hatramin'ny 4 Martsa ho avy izao no hifarana ny fanoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana.